Ny fahafenoan'ny fotoana. Ny fahafenoan'ny fotoana dia rehefa ny maty mitsangana, ny aretina mijanona tsy misentry intsony ny tany. Noho izany ny fahafenoan'ny fotoana dia iray amin'ireo fitsinjaran'ny vanim-potoana izay ampiraisana ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Efa nisy fitsinjaran'ny vanim-potoanan'i Mosesy, Jaonina mpanao batisa, Kristy, fikambanan'ny fiangonana, firotsahan'ny fanahy masina, ary fitsinjaran'ny vanim-potoanan'ny fananganana anaka izay isenton'ny zavaboary sy ny natiora rehetra. Amin'ny Efesiana toko voalohany andiny fapolo, ny ilazan'ny Paoly azy dia fataperany ny andro voatendry. Fa raha adika amin'ny tena tsotra ilay izy dia fahafenoan'ny fotoana. Tsy ho antsoina intsony hoe andro fahafito fa fahataterahan'ny fotoana. Inona ny dikan'izany? Rehefa tanteraka ny fotoana dia tsy misy andro intsony. Efa tapitra ny zavatra rehetra, hiditra ao amin'ny mandrakizay. Tapitra ireo vanim-potoana rehetra nisy ny fandimby. Tapitra ny vanim-potoanan'ny Lotera. Tapitra ireo vanim-potoanan'ireo izay nahery rehetra. Tapitra ny vanim-potoanan'ireo nipoiran'ny fifohazam-panahy rehetra. Izany hoe tapitra ny taona fito ny fiangonana. Inona indray ary ny manaraka? Rehefa tapitra ireo vanim-potoana lasa rehetra dia tsy hisy isa intsony, tsy hisy fandrefesana ara-potoana, fa hiditra ao amin'ny mandrakizay. Toerana tsy misy ora, tsy misy andro, ary tsy misy taona. Kristy sy ny ampakariny amin'ny fiainana mandrakizay. Ahoana ny fomba anaovany azy? Ho ampiraisiny ao aminy ny zavatra rehetra. Ahoana no hidirana ao amin'ny Kristy? Andriamanitra dia ampiditra ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Ahoana no hidirantsika ao amin'ny Kristy? Amin'ny fanahy iray, dia ny fanahy masina izany. Izy no anao batisantsika ho amin'ny vatana iray. Inona io vatana io? Vatan'i Kristy. Io vatana io dia efa notsaraina teo amin'ny hazo fijaliana. Tondra ny zavatra rehetra, Kristy no naka andreo fitsarana tokony hiatra amintsika rehetra. Noho izany rehefa mahita antsika Andriamanitra, tsy mahita ny fahotantsika intsony izy, fa mahita ny rahan'i Kristy. Andriamanitra iray, anarana iray, famonjena iray, vatana iray, lova iray. Anarana iray ihany, tsy maintsy ifamatoran'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Tahaka anahy rehefa hanambady dia hitondra ny anarako ny vady. Fiangonana iray ihany, vatana iray. Ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia tsy ho anatina fikambanana, fa ho ireo tafiditra ao amin'ny Kristy, amin'ny fanahy iray mba ho vatana iray. Oviany izany amin'ny fahafenoan'ny teny ho amin'ny fahafenoan'ny vatany.